Miarabantsika vahoaka malagasy rehetra am'izao fotoana izay fampitafatantsika mivantana eto zao dia mahakasika ny toedraraha politika amin'ny ankapobeny dia ny toedraram-pirenena ihany koa moa zany tsy afa-misaraka am'izay izay hitondrako fanamarihana kely mba hahafatrika rehetrarehetra misaintsaina mamisavisa par rapport ny zavatra misy am'izao fotoana izao. Ny zavatra azo ambara aloha dia tsy kely ary tsy vitsy ihany koa ny olona zany miezaka manakorontana ny situation misy am'izao fotoana izao. Inona moa zavatra misy zay fanovana natao tena teto amin'ny tany sy ny fanjakana zay nahafahana nanala ny jadona zay hitantsika zany. Nefa inona zavatra misy am'izao fotoana izao? Zavatra misy am'izao fotoana izao tsy vitsy ny fahavalo ny tolona zay napetraka teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Misy ireo zay mbola tsy maty voalavoakibo atao anatin'ny fitondrana, zay mbola tsy voadio tanteraka, ary misy koa ireo zay niala teo amin'ny toerany zay mbola miezaka hampitikizo an'ity firenena ity. Fa isorako moa alohan'ny fampiresantsika ny teny ny filohan'ny fanavaozana repoblika zay nilaza fa nanazava makasika an'izay fa isy ny fandraisana fepetra makasika an'ireo fanadiovana zay mbola tsy voadio tanteraka am'izao fotoana izao. Zavatra azontsika pozitivena izay. Hiditra antsika makasika ny fanambarana zay natao ny colonel Patrick. Za dia manaja azy zoky be izy ary mpiara-mitolona nahafahana nahitana an'izao fahafahana izao. Ary so dia ho disontsika fa samy nanao zay ho afany ny tsirairay teto. Nisy tany andafy, nisy ny gadra teto, nisy zay tsoka matanjaka ihany koa ny sitribelona tamin'ny fotoana ny Andry Rajoelina ireny. Ary nisy ihany koa ny mpamatsy ara-pitaovana arabola ka ireny rehetrarehetra ireny no angady sy via nahitana an'izao fahafahana izao. Am'izao fotoana izao iainantsika ny liberté, ny olona rehetrarehetra afaka maneho hevitra, na mpanohana fitondrana anao na mpanohitra fitondrana. Fa ny anahy zany napetrako fotsiny alohan'ny resako amin'ny colonel Patrick Zokobe, raha tena manohana an'ity fitondrana ity ianao, azo atao mifanantona, azo atao mifampiresaka, fa tsy voatery manao resaka anjorony ohatran'ireny. Mifankafantatra loatra antsika eto fa zatra tsika zany milalao ny sentimenty malagasy. Zatra zany tsika miseho victime lava satria fantatra fa ny malagasy dia olo mifo. Ary zay no zava-misy. Ary ny malagasy ihany koa mora manadino koa. Ary matetika zay ary tsy za ihany ny teny an'izay fa na Dadabe Ratsiraka efa ny teny an'izay hoe mora manadino ny gasy. Mbola tsy ampy-taona ray akory nijoroan'izao fitondrana zao. Ary ny situation mavaivay tamin'ny firenena aty mbola tsy mihoatra ny taona ray. Nefa tsika fa manadino sahady inona ny zavatra nisy teto. Mba ho entiko ilazana fa tsisy olona lafatra eto ary tsisy olona madio zato isan-jato eto, fa samy manao zay everiny fa mety mampetipety ny fomba fanaovana politika sy indrindrandrindra ny itakiantsika ny fanovana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zao izy rivoaka malagasy. Reny zavatra nataon'ny colonel reny dia zavatra tsy nataon'ny fahatany reny, fa zavatra efa voakajikajy reny efa nomanina. Zay remarika petraka fa mety ho diso ao fanjarantsika rehetrarehetra mampatsiahy manitsy raha ohatra ka diso ny zavatra lazaiko. Nandritra n'ireny fitondran'ny Andry Rajoelina reny. Betsaka no manome tsikera hoe mpamono afo zay. Hoe tsy navitavita ny colonel Patrick zahay.
mety ho marina zay, mety ho diso ihany koa. Samy voasambotra zao zahay zao milaza aminareo zao fa efa matetika imbetsaka no voasambotra ary napetraka tao anatin'ny toby ny zandaro tany Mahajanga zany. Raha tsy vitsy angambany efa intelo zay. Fa mbola tsy nisy fotoana zao tafatsoka tao na tafaporitsaka na nisy namoaka tao. Fa tamin'ny fitondrany any Rajoelina nge fa nampisamboriny Mamy Ravatomanga Colonel Patrick apetrako aminareo vaoaka Malagasy, izy no namoaka azy tao mba afaka mamaly ve tsika androany. Samboriny Mamy Ravatomanga zany nge Ambavamboay tamin'ireny fitondrana reny, izy no namoaka azy tao. Zay le remarika apetrako hoe samy tsakotsakotsika. Toby raha tsy mandrava no resaka eto, ary tena toby tsara fiarovana indrindra eto Antananarivo. No tafavoaka tao izy tsy sarakaraka. Iny sinema tamin'ny fitondrany Andrinirina Rajoelina reny. Ampy zay tokony afahantsika manao analizy hoe iza marina io olona io. Tsy fantako moa na fifandrifian-javatra ihany na fifanonjoan-javatra hoe Andry Rajoelina nangina nandritra an'ireny fotoana lavabe reny de tapotapoka eo manao visite officielle de manao ampamoaka indray Colonel Patrick. Mety ho parazara ho izy tsika. Zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny politika de kajikajy. De ny fomba filaza tamin'izay mbola zao ny fomba filaza amin'izao. Ka anjaratsika no mamisavisa manadiady hoe mety ho marina zay zavatra zay, mety ho diso. Ary raha samy pitsikera tamin'ireny fotoana reny, zao tena pitsikera ny Andry Rajoelina, anareo mahafantatra an'izany. Ary raha misy numéro 1 mety ho numéro 2 na 3 ny vatatenako zao. Fa za tsy nahita ny rangahy iny ny teny ny Andry Rajoelina na indray mandeha, fa manatsara ny Andry Rajoelina foana no zavatra nataony. Hoe filoham-pirenena tsara fa ny manodidina azy eo no ratsy. Rajoelina tena épargné mihitsy tamin'ireny tsikera mavaivay tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina reny. Zany zavatra hitatsika ka disonareo raha diso fa tsy ny teny izy afa-tsy ny Mamy Ravatomanga mpandraharaha. Zay zany no mety afahanareo fa hoe mety tsy mitovy marina zay. Za tsy hanenjika mpandraharaha satria mpandraharaha zany tsy olona mitondra firenena fa manao fomba fitsainana mafiasy ny karazany eo izy manao an'izay. Zay zany no ilazako aminareo eto, tena mila misaina lalina tsika. Fa tsy hoe rehefa misy olona mijoue sentiment tsika de tsika rehetrarehetra tonga de manome tsiny ny tompon'andraikitra, tonga de manao ataky fa tsisy olona mba afaka manadiady ve na iray. Za le tenenako aminareo, za tsy contre ny Zokobe io. Izokobe io nanao tamin'ireny fotoana reny, fa tsy mahafantatra tsika inona no anatin'ny fony, inona no anatin'ny sainy, fa le zavatra hitatsika maso no ampitenentsika. Tsara toerana ne Zokobe niasa tao amin'ny présidence io, zany toerana anazy. Ary tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny fanjakana izy amin'ny resaka fandraisana fitarainana na doléance teo anivon'ny fiadidina Republika. Toerana ambony zany. Ary aza misy miteny nareo fa toerana ambany zany, fa toerana ambony zany izy no miandraikitra an'izany manerana ny Madagasikara. Zany hoe olona azo itokisana satria ametrahana taraina, zany hoe tokony olona mahavoavaolana. Ny rahantsika nahita ny fihetsiky zany olona zany. Zay zao mba azo atao hoe setrasetra. Olona mety ataon'olona hoe barofo na enjakenjam-piteny, fa nefa mbola tsy nikasitanana olona ampabe maso. Ahoana moa ny olona tokony ametrahana taraina no lasa koa manjary lasa foibe ny fitarainana. Nikasitanan'olona, nandroba fananan'olona, ary flagrant zany fantapoko fantapirenena. Nefa olona zay ambony eto amin'ny firenena responsable ny resaka doléance
eo anivon'ny fiadidina republika. Zany ve de vitatsika manakipy maso androany zavatra nomaly ane zany. Ary isan'ny cause na nesorana azy be de be fa misy ny secret d'état tsy teny an'izany ny tena koa fa zay no natonga ny teny hoe matoa ny sorona ao raha. Misy ny secret d'état, misy ny zavatra azotsika resahana. Zany comportement zany tsy comportementn'olona mendrika mitondra firenena. Betsaka any tsikera nahazo anay, ompa nahazo anay, ny agression zay nahazo anay. Fa manindry foa de petraka eo anivon'ny fitsarana, ny fanarahana, ny fanadedina rehetra. Zay zavatra zay tiako iampita amitsika. Fa tsy manady olona be fahatanitsika fa mba jereo hoe tsy manaonao foana ny filoam-pirenena amin'ny fandraisana ny fanapakevitra reny. Raha fanesorana olo ambony eto amin'ny firenena zany hatreto mbola tsisy fanavahana. Za hitako. So de misy ilaza moa kontsika hoe aty avy any amin'ny faritany, amin'ny sisiny faritany, misy ny eto ampovoany amin'ny faritany, tsisy an'izany eto. Ny limogeage rehetrarehetra zay nandeha teto ny ankamaroany de avy any amin'ny faritany, fa misy olona tendrena androany miasa reo, fa tsika odiatsika tsy hita le ezaka ataondreo. Reo firongony zay mampitabatabaatsika fa firy moa limogé. Misy olona nommé directeur androany rapitso miala rehefa vao marina fa hoe firongony izy. Ny raha tsika nahita ane zany. Ny any Antsoy, nisy taleparitra voatendry de nesorina. Tany amin'ny faritra atsimo nahitana an'izany. Ny teo anivon'ny police pirenena nahitana an'izany. Teo anivon'ny tafika malagasy nahitana an'izany. Ary mbola itoy io atoato satria manangona ihany koa tsika mijery hoe iza ny olona tsy tokony mendrika ipetraka amin'ny toerana zay fahitatsika nanao tsy mety teo aloha. Ary zay mampatoky eto moa zany anteny filohan'ny fanavaozana teo hoe efa irositsika ao anatin'izay fijerena ny fotony resaka hoe misy olona zay mbola teo taloha nefa mbola ao anatin'ny fandraisana fanapakevitra ary mbola placé any amin'ny toerana zay misy azy. Zany hoe mila mahandritsika. Ka zay no amaliako, zay no zavatra mety ho hitako, mety ho diso fanjaratsika rehetrarehetra zany no mamakafa. Misy miaro le izy. Izany miaro firongony, izany miaro olona manana intérêt, isian'ny korontana eto amin'ny firenena, tsy hahatongavatsika amin'ny resaka refondation. Ny anahy tsotra. Zay filazanareo azy na mpamono afo. Zay moa no ilazanareo azy, ninona no zavatra ilazanareo ahy de lazaiko aminareo mazava fa zahay de miaro an'izao fanjakana mijoro zao. Ary ao anatin'ny fo madio avec détermination. Ela ny andrasantsika isian'ny révolution tamin'ny firenena teto. Efa ho 16 ans ny rehetrarehetra samy nanao neriny, niady, nanala ny fitondrana jadona nisy teto amin'ny firenena. Tsy vitatsika. Karary sy hitsiny amin'ny fiheverako azy raha sary-piaro ao androany hoe hoteritsika ho tonga amin'ny concertation nationale zay andraisany malagasy rehetra anjara. Manaiky moa tsika fa hoe état unitaire zay natonga tsika tonga amin'izao fantrana zao. Ny fitantana rehetrarehetra mipetraka eto amin'ny renivohitra. Zay no mety amin'ny malagasy ka lany arabatsara. Verina malagasy zay. Raha ohatra ka eken'ny malagasy ny isian'ny état fédéral, zay no tiany arabatsara ihany koa. Raha ohatra ka province autonome, zay no everiny fa mety aminy koa malalaka ny safiditsika tsirairay. Fa raha ohatra ho korotanina zao, andeha mampidirina ao anatin'ny tetezamita, ao mampidirina ao anatin'ny sanction tsika. Zay kosa aloha de fa lazainay aminareo ninona zavatra hisy eto de tsy fanaraka eto tsika satria samy saro-piaro. Fa kajikajiko tsy toerana mihitsy. Tsy resaka toerana n'izy. Fa resaka hoe asarota-piaro hoe tsy moramora manao révolution. Zany tsy vitavitanao mora. Mitaky fotoana zany. Efa ampelatanatsika ve. Ny fitondrana ny firenena amizao. Ho fanalanatsika ao anatin'ny tsy fombiazana nandritra ny fotoana maro de tsy ho saro-piaro ve tsika. Fa velatsika hoe zay tiana korontana ekena ny fanakorotanana. De isika menakavy ane no voa rehefa aveo. Ka zay no isitomako ny saitsika rehetrarehetra hoe andao tsika iarahina. Ny fanoanana an'izao tolona izao tsy voatery
handainga na ilaza vaovao tsy marina fa afaka miteny zavatra marina ho fanitsina ireo zavatra tsy mety. Azadinoa fa betsaka ny raha latsaka teto, betsaka ny olona very fananana, betsaka ny olona simba fiainana nandritran'izay fotoana zay nijaliantsika teto zay. Ka ataotsika ho ampiantsika zao fitondram-panjakana vaovao zay tariny kolonely zao amin'ny alalan'ny fitenenana zavatra marina. Zao ny tsy mety, zao ny tokony atao, zany no atao raha tena te hiova atsika amin'ny alalan'ny toetsaitsika. Fa tonga de mirongatra zao am'izao tsika miresaka zao ny fampiasana compte fako, fanelezana vaovao tsy marina mba hitondra atsika any amin'ny déstabilisation. Ka zay zavatra zay zany tiako hazava amitsika androany, mialatsiny aminao Zokibe Colonel Patrick. Anatin'ny fanajana tanteraka ilazako zay zavatra zay, na zaho miteny aminareo tsy lafatra fa miezaka manao ny mety. Ka aoka kosa tsy teny zavatra diso anao zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra marina, fa izy iny ny valiany filoham-pirenena iny hoe tsisy olona nampanambotra anao de afaka miresaka nareo raha ilaina zany. Zay no hitako mahomby, tsisy olona tsy afaka miresaka zany. Afaka mifampiresaka rehefa misy ny zavatra tsy mety, ka samiatsika mailo. Mailo tsika satria Andry Rajoelina araky ny fahitatsika azy de mbola mieritreritra ny tena no filoham-pirenena am'izao, ary mbola mieritreritra no himpody eto am'izao. Ka zay zavatra zay ninona idona na inona hiatra atrehitsika mianakavy zay fa tsisy Rajoelina mipody eto. Raha mipody eto izy amin'ny maha touriste azy no idirana eto Madagasikara, fa tsy amin'ny maha malagasy azy afaka mivezivezy amin'ny passeport malagasy. Raha mbola misy fanjakana eto de zay no zavatra misy, satria zay no lalàna velona eto amitsika. Aoka mba ho ajaina ny lalàna ary mba mila mizatra koa tsika ao anatin'ny fanovana. Fa ny olana amitsika eto, ny olona rehetrarehetra zay miezaka manao ny mety, ino no disoitsika, ino no enjehitsika. Efa hitatsika zany tamin'ny andron'ny Tsiranana, niongana foana izy. Tamin'ny andron'ny Zafelbera, niongana foana izy. Zao koa tsika mandalo révolution zay hitakina fanovana rafitra ny firenena, mietsiketsika koa tsika mila analana io. Satria te hiverina foana migaboraraka de samy mandeha samy mitady, ary zay mahatonga ny kajikajy maro zay hitatsika amin'izay fotoana zay fampiresantsika zao. Fa ninona ny kajikajy atao tsy maintsy tonga any amin'ny concertation nationale tsika amin'ny fiovandrafitra. Zay zany no ijoroana eto, fa tsy araky ny famonoana afo everiny sasany hoe na de misy zavatra fahita fa tsy mety eo ho arovantsika. Zaho mbola vonona hatreto hatramin'ny farany hanoana ny titolona zay niarahana nanao ty mba hahatongavantsika amin'ny fanovana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay angambany no zavatra hozaraiko amitsika androany mba hahafahantsika mahafantatra ny tena zavatra misy marina, fa tsy hoe tantaraina atsika ny olona anankiray mamerimberina ny fahamatsiana ny tanindrazana de milalao sentimentsika de ho adinoina ny lasa de ho adinoina koa ny am'izao fotoana zay fampiresantsika zao. Raha misy angambany olona namerimberina ny fitiava-tanindrazana zany sy ny masina ny tanindrazana zany de Andry Rajoelina de inona nefa zavatra nataony. Ka zay ny fahitako azy, zay ny fahitako azy raha diso avereninareo amiko, raha marina resonareo fa tena nisy andry zavatra zay milazaiko teo reny. Samby nitolona tamin'ity firenena ty fa mbola tsy nahavita namaky toby aho na nitsoka avy ao anatin'ny toby aho, ary tsy navotanizaniza tao amin'ny toby aho fa niaritra hatramin'ny farany. Fa sasany afaka manao magie, tsy fantako na amin'ny alalan'ny hoe mivadika totozina saka de tafitsoka ao anaty toby, fa zay tsy tafitsoka tao anaty toby. Ka zay le hoentiko ilazana aminareo ny zavatra rehetrarehetra calculer. Fa rehefa tsy vitanao mikajikajy an'iny zany de fonao no mitsara zavatra, fa tsy amin'ny alalan'ny fanadihadiana zay apetrakinao manoloana ny tranga anankiray. Ka tsy vaovao amiko reny. Mandalo any Afrika Rajoelina de manao ampamoaka milalao sentiment sady manome tsin'olona, de izy foana victime amin'ny zavatra rehetrarehetra reo. Ka matony esorina ao raha de samiatsika mahandry andrasantsika io concertation nationale io de mandraisanjara. Aza manaiky tsy mandray anjara io tsy maintsy tsika rehetrarehetra io, na orange anao na citron anao na inona koa moa tena manga anao na ninona ny couleur misy anao mandraisa anjara feno de tsisy olona mifanometsiny rehefa aveo. Zay angambany ka de isorako atsika rehetrarehetra nanaraka an'izay fanazavana lavalava fohifohy zay nataoko teo zay. Sotra tao.